toerana isika rehetra. Dia mbola mamerina ny fiarabanao antsika ao anatin'izao troisième culte izao a, ny tompo aleha hitahy ianao a, ary izy koa androany miasa mahevivaika amin'ny alalan'ny teniny ary hikasika ny fiainanao. Mino zao fa zao vatongavana eto zao a, hitondra tantara tsara amin'ny fiainanao, amin'ny hoavinao, indrindra ny amin'izay zavatra mety mampamendram-panontaniananao. Androany antsika hianatra lesona anankiray a, makasika ny atao hoe miteny am-pinoana. Amen. Ianarana avana mba miteny am-pinoana. Tsara ihany mba afantarantsika fa ny atao hoe mino a dia ozony baiboly amin'ny boky ny Hébreo toko faha 1:10 matokony amin'ny zavatra antenaina, maneho zavatra na dia mbola tsy hita azy. Ny finoana ozy dia fahatokinany amin'ny zavatra antenaina, fanehoana zavatra tsy hita. Ny olona mino revana tsy hoe manonao foana, ny olona mino tsy hoe miteniteny foana, fa ndeha ataoko hoe raha mba manana anao ohatra hoe projet. Satria eto amin'ity fiainana ty a, ny zavatra rehetra ataonao misy fahavalony tao. Ohatra zao anao a raha tia hanampy vary, ohatra hoe tianao mba hanampy vary eny ivelany eny, manana fahavalony iny tapivarinao iny, ny akoho mandehandeha, ny orana azy. Ka voalohany indrindra ianao raha tia hiaina amin'izany atao hoe finoana zany a, fantarina hoe inona daholo moa ny zavatra nomeny tompo anao. Nomeny tompo maso ianao mba hijerevana ny antony io, nomeny vavy ianao mba hitenenana, nomeny saina ianao andinihana, nomena tongotra ianao mba ahafahanao maningana, sy ny sisa sy ny sisa. Ny zavatra anankiray voalohany, raha tianao ianao tena hiaina am-pinoana, anao zavatra anankiray dia hiteny am-pinoana, fantarinao ny fahavalona izy zavatra ilay ataonao iny. Mila fantarina. Izaho zao raha nangana varotra, inona no mety ho fahavalona varotra. Fa tsy hoe mino zaho dia atsangako fotsiny ilay izy. Hoe mino zaho dia ataoko fotsiny tiako atao. Tsy zany ny atao hoe mandeha am-pinoana. Ny finoana rehefa dia mifameno ny antsinao hoe intelligence ihany koa dia. Mila mba mandinika ianao fa tsy hoe tianao zavatra dia manao, dia hiteny mandinika. Dia rehefa misy fotoana rehefa Jesosy anontanian'olona tsy miteny mihitsy izy. Mba hialany amin'ilay hoe hanafotoana olona ny zavatra lazay. Tsy hoe tsy manan-kambary izy, fa aloha tsy miteny, aloha mangina, mba tsy hisiana olana. Fa ndraintsika rehefa tezitra, tsy voadominina antsika fa tsy maintsy tenenintsika izy. Or nefa ianao raha vao mireagira amin'ny fotoana ianao tezitra, mety hiteraka problema marobe ny fiainana. Ndaka fantara. Détecteur tsara hoe iza ny mety manotra anao. Tsaronao tsara ka matetika zany misy fotoana nanome ohatra. Misy pasteur ao a anangana fiangonana karaha ny ataontsika ny. Anao trano-piangonana rehefa teny izy tamin'ny mpino zany hoe anao extension na fiangonana antsika. Dia nisy rangahy anankiray tagnatin'ny fiangonana ito nanotra anazy. Tsy azonao nanazavana mihitsy fa tsy fetsy anao. Io nefa ny azo lazaina hoe ray aman-dreny lehibe tagnatin'ilay fiangonana tao. Fa izy tsy nankasitraka ny extension. Dia inona nataon'ilay pasteur? Mivavaka izy. Niezaka izy nataony izay fomba rehetrarehetra azahoana ny fony ilay rangahy. Tanao, raha olona tsy manana fahendrena zao dia niady tamin'ilay rangahy natao. Na hoe nandroka an'ilay rangahy, hoe ahoana ny fomba anakianako an'ilay rangahy. Ilay pasteur nanam-pinoana izy hoe azo ovana io rangahy io. Nampiasany finoany tsy tamin'ny alalana sous-estimation na hoe fanaovana tsinitsinina ilay olona, fa najainy ilay olona. Nomeny voninahitra. Inona nataony rehefa manomboka fotoana, asiany mitsangana foana ilay ray aman-dreny. Masitsika hitsangana ozy izy ilay ray aman-dreny lehibe. Tsika moa ato izy manana ray aman-dreny tsika. Tena napetrany tamin'ny plasiny. Dia nenazo aina ilay rangahy. Nenazo aina nefa rany izy mihitsy nandro amin'ny micro manomboka izao dia ataony extension ny fiangonana. Tsy tamin'ny alalana zavatra marobe no nampiasaina. Fa misy karazana intelligence nampiasaina tao. Ary voalazan'ny baiboly tokoa dia zany reseau misozy ratsy. Fa raha izy efa ratsy, mbola neonao aratsy ny toetra koa, vao mahay tsy lamina nareo. Matetika zany mampianatra antsika hoe aza miady ny devolo amin'ny fitaovan'ny devolo. Raha olo miavoninao, tsy fiavonanao aminazy no mampiavaka anareo. Dia raha miavona aminao mba hiavonao koa. Tsy zany mampiavaka anareo. Fa misy olo miavonavona aminao, fa ndana ny olo fitiavana. Satria izay le arma n'Andriamanitra
entina miady amin'ny fahavalo. Alleluia. Tadiren'ny koa farasengenao tratrana problème tsy fitanisanao an'igny problème igny mamaolana fa ny fitondrasanao vahaolana anatin'ilay problème. Raha hoentin'olo ianao ny tany maizina be tsy mifiky ny tianao hoe maizina no mpisy mazava fa ndana hitonao fahazavana amin'io aiziny fa hita vokatra ianao. Amen. Zany voasalamizaka avana mila mba hianarantsika. Dia rehefa ampiasa ny fononao ianao na tehiteny amin'ny fonoana ianao aza manaiky voaeligelin zavatra. Tsy maintsy misy zavatra foana maneligelinanao igny agnelagnelana igny. Misy zavatra tady ampienitra. Mety misy zavatra hitanao zao hoe io fa misy an'izao ato. Io fa misy an'izao ary. Aza manaiky voaeligelin igny ianao. Aza manaiky voaeligelin zavatra renesy ny sofinao. Aza manaiky voaeligelin zavatra hita ny masonao. Fa ndahana foana mandroso hatrany. Alleluia. Amen. Dia anatin'io anisan'ny zavatra anankiray mahatonga antsika tsy tonga mitanjona irintsika matetika maro loatra ny namantsika. Maro loatra ny namantsika. Ary matetika tsy asitsika limity ny finamanana fa zay olona namantsika dia afaka miditra lalina ny fiainantsika daholo. Any ka lasa na zavatra lazainao ara tsisy valeur intsony, tsisy mihaino intsony. Programmanao lasa tsy important intsony satria ekrenao miditra lalina ny fiainanao ny olona. Nametraka zany ray andro teto hoe tous les grands hommes n'ont pas beaucoup d'amis. Te olona ngezy ianao ampitomboiny relation fa tsy voatery ho maro ny namanao. Azonao atao tsara Jesosy zao a vaky tsara baibolinao fa niteny mihitsy izy ianareo izy no tena sakaiza raha mitandrina ny tetiko. Misy zavatra ifandraisana zany matoa misy ny finamanana. Fa tsy hoe namako fotsiny ianao nefa ny hevitra atsika tsy mitovy. Namako fotsiny ianao nefa ny fivavahanao tsy piaka. Namako fotsiny ianao nefa io activité ataonao isakana tsy finamanana ny anarana. Karaha andeha lavitra asio limite. Ay ny tompo ianao. Jerentsika tsara fa Jesosy tsy manaranao afantatra ny olona maro. Ary tena nampirisika mihitsy izy itia ny olona rehetra fa tsy nanery antsika hinamana amin'ny olona rehetra. Ary izy zany milaza fa ny ankonan'ny olona rehetra izy no fahavalony. Ary zany ny zavatra misy amin'izao ny mpiavana no miady. Mpiavana tsy mifankahazo. Zany daholo anontania presque famille rehetrarehetra. Ngamba ataoko hoe ny 7 isanjaton'ny famille eto ambony tany presque tsy mifankahazo. Na io miady tany, na io miady an'izao, na io ohatran'ireny. Ary raha sendraka misy ilailany mba lasalasa amina fiainana dia enjena atao karazana resabe isan-karazana. Ianao aza manaiky voaeligelin zavatra. Matetika maro loatra ny olona manodidinanao dia voaeligelina ianao. Tsy afaka manatanteraka ny zavatra inonao. Maro amintsika reo zao mety hoe mba tianana tanjo ianao anao batisa fa ny namanao miteny hoe anao zay magnano an'izany. Dia tavela ianao voaeligelina ianao zay. Aveo aza mba tia mihaino ny zavatra rehetra. Misy fotoana rehefa tampenana mihitsy ny sofina na dia heno ary le izy fa tsy ampidirinao anatin'ny fonao. Nagnazava zany teto indray mandeha rehefa nampianatra tanatina formation na mariage hoe iadama a rehefa tian'Andriamanitra izy omena zavatra tsara indrindra satria midikany hoe adama dia tsara fa hoe eva tsara indrindra. Dia midikany hoe eva adama dia hoe isy amin'ny teny grika izy hoe isy. Amin'ny eva ndray amin'ny teny grika hoe isa tsara. Adama tsara fa eva tsara indrindra. Zany hoe rehefa nanamboatra ny adama dia hitan'Andriamanitra ny fa tsara. Fa avy eo rehefa tena nandinika Andriamanitra tsy tsara ndraiky ny ray rera lehilahy fa namboarako vady sahaza izy, namboarako isa izy. Zany hoe namboarako zavatra tsara lavitra, mihoatra lavitra. Amen. Raha tianao hisy zavatra mihoatra lavitra eo fiainanao, inona ny principe nampiasain'Andriamanitra? Ozy ny baiboly hoe Jehova nasondre antory ana-lehilahy. Misy fotoana zany atsika misy karazana zavatra mila ataonao fananina tsy hita na hita. Atao fananina tsy heno na heno. Atao fananina tsy taitra na manaitra. Raha tsy sondre antory teo Adama tsy zakany na esorina eto natehezany.
Misy zavatra zany mety possible tsy ho zakanao raha tianao mifatotra daholo zavatra rehetra. Satria io vadinao io mety manana ny fiainany manokana. Anao nefa tianao tsikitsikilovina daholo. Lasa napaozako ndraiky 2000 io. Nameny ny mamany ndraiky koa le zavatra tato. Nameny ny rahavaviny ndray ny akanjony. Nataony an'izao ndray ny zaony. Makatsy le farananao ketraka eo, inona ny faranareo? Tsy hisy tsony le tena fifandraisana milamina. Mety ifampimonjomonjy, ifampitanisa défaut, dia tsy ho tsara le tokantrano. Andriamanitra rehefa manome zavatra tsara indrindra ny an-taminy, natao sondrian-tory izy. Satria io possible miara-mitsangana eo ianao, ny rafozanao, madamanao, fa vita ny madamanao io, mampisisika voana, ameny ny papany. Ameny ny mamany avy ato. Ianao zany eo. Dia raha hitanao zany, satria anao zany le tia magnara-maso nanakôry zany? Papany anay io mamany io. Ary raha remarkenao nefa nampianariko eto zany dia mandeha. Mahatonga ny rafozana sy ny venanto tsy mifangahazo io tsy dia asany devoly loatra izy io. Fa nijaly loatra izy nitarimy mizazy io. Ory dia ory ny fono. Marary amin'ny hôpitaly io izy no midepense tany. Nianatra tany an-dekôly io izy ny lany vola ny mety nivarotra fanahana sy arena mihitsy mampianarana mizazy io. Rehefa nanomboka nahita asa izy, mademoiselle ndraiky raha nipresenté tamin'ny mamany. Izy le manomboka mba hoe hinanana an'le mba vokatry ny rehetrarehetra, dia presenté, mama, misy raha koranana aminao za. C'est elle. Verinao moa fa mimoevony, izy zany fanatika. Fa agnaty fony iny, ramanay hitanita. Agnaty fony any fa tsy tenenina anao. Ia, fankahitaka eto zay raha izy. Jaly raha taminao zay tsy afaka. Zany mahatonga an'ireo Europianina reo reo tsy miteraka maso. Tsy tiany le raha karan'ireo. Satria ny zaza tompoko d'investissement. Mahatombo zaza raiky zany andaniana amina miliary. Mba calculeo dia na dia anao mieritreritra anao hoe tsy miliardaire io. Fa mba continue dépense laninao amin'ny zaza raiky amina miliary io vao maventy. Or nefa miliary anao lasa le rehefa mbatondra zaka. Lasa natovy vilava Feneric Veste miliary anao. Hitanao zay zavatra zay zany matetika mahatonga ny confrontation io. Dia jerefa mody milana kely sy ny venanto sy ny raviny misy raha ia fanetinevitra ely foana eo. Satria manomboka tsy mandeha any amin'ny mama tsony ny vola fi madamo mikajena tsy zakany zany. I madamo zay tsy ny kely, tsy ny sasatra, tsy ny kely aina, tsy namoro, tsy nandiadia, matoy vary izy solehatra. Marary fony ramatoa, marary fony rangahy. Zany daholo ny ankamaroana tonga. Inona moa teko tonga avy amin'izany? Misy fotoana anao misy zavatra ataoko sady tsy fantatra. Satria nameny zay fehezanteny zay zany ray andro hoe ne cherche pas à tout savoir, car il y a toujours des connaissances interdites. Misy zavatra tsy tokony ho fantarinao na dia tokony ho fantatra. Satria arakaraka nafantaranao an'iny na vonton'ny fonao. Dia lasa simba le fiarahamonina, simba le fihavanana. Maro fiarahamonina n'olona simba, maro fihavanan'olona rava amin'ny zavatra san'izany. Tena ho fantarana loatra izy io amin'ny volany madamana izy, dia ranomaso tanteraka. Nataonao iny vola iny, mila megna facture izy, mila megna an'izao izy, mila détaillena aminazy daholo. Ary misy lehilahy ohatran'izany, misy vehivavy ohatran'izany. Tadidiny fa ny olombelona rehetrarehetra manana ny défaut-ny daholo. Misy le mahay mamono défaut. Io tsisy afantaranao anazy mihitsy misy défaut ve ramose, misy défaut ve madama. Ka raha anao zany nitanjonao andeha mantitra ny défaut ny couple anao, andeha mantitra ny défaut ny rafozanao, andeha mantitra ny défaut ny ray aman-dreninao, dia arary foana zany anao amin'ny raika afantaranao défaut. Ary mety animba anao tanteraka. Dia zay mahatonga anay eto mba miteny hoe aza tia miaino ny zavatra rehetra. Amen. Fa somary bitsibitsy kely nyraikinao hoe n'écoute pas n'importe quoi.
Pandendray tena n'importe quoi le zavatra henotsika. Ia tiatsika ho fantara. Olo miankany ambady mangina le misina fa misina. Mangina le raiky izy a. Tsy misy mifamaly tsy ambadika zany. Ataonao ino olo mifamaly? Tsy maholo agname volanao, tsy maholo agname marché anao, fa olo mifamaly. Tianao enona daholo ny zavatra rehetra. Mba asio discipline io sofinao io. Asio discipline io sofinao io. Miampy lava ny tenenako an'izany, misy zavatra eno ny sofinao nefa mibaiko ny fiainanao. Misy zavatra eno ny sofinao fa lasa mibaiko ny fiainanao. Ai Jesosy ianao. Ny olona anankiray te haomby mila tia mifantoka amin'ny zavatra ataony fa tsy tia miaino teo an-dakolisy tokana. Anao zany rehefa raha hoe fagnaratsiratsena olo reny mba tonga aminao mitatitra, aleo tonga dia tenena aleo anao hoe hijanona. Satria naharatsiana aminao daholo olo manerana an'izao tontolo izao, tsy tondra fivoarana ho anao zany, vao miara ianao kivy. Satria na eno an'izao na eno an'ireny. Atsika nefa dia tiatsika nagnino tsara be io, nagnino zareo mpiteny reny naninao, naninao, nagnino ndraiky koa mitandora zokiny, nagnino zavatra tsy tondra fivoarana, zavatra tsy tondra fidiram-bola, tsy tondra fivoarana ny fiainanao akory nefa tianao eno. Ino nefa mahatonga anao maheno zavatra marobe io? Tia mitapisikisina amin'olo jiaby io anao. Tianao enona daholo zao rehetrarehetra zao. Asio barazy hoe aerany akety ihany. Tsy afaka miditra ty intsony nareo, atreo miarahantsika. Ampiangonana eto miarahana fa any an-tragnonareo menareo menakavy. Fa misy hoe olona vao mifanena fotsiny ampiangonana dia fampitarikitariky raiky tanjany. Ito zaridainay ity samyrany zanaka. Ino zao nandeha ifampitaritaritana amin'ny zavatra salamizao. Ary disotsika matetika mieritreritra fa rehefa mifankahita atao ampiangonana dia olona ny voafo daholo. Non, misy olona gidragidra be fa te hivavaka fotsiny. Iny nefa anao izy sady efa gidragidra be mipresentenao tamin'ny ramoseno. Ramosenao koa amin'iny mbola tsy sitrasitrana tsara be. Izy io ane rehefa mataneny ihany zavatra atao io e. Fa tsy hoe niova fo anao dia libre daholo raha jiaby. Non, 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 non. Faites attention. Zany nahatonga ny Jesosy nampianatra antsika hoe endreo izy tahaka ny menarana. Ny fahendreny menarana dia izy maino. Maino izy. Fa io tsy azo mamidy amin'ny ariary-zato zany. Maino io. Maino fo. Aleo revana ataon'olona hoe sarotin-draha toy izay simba fiainana. Aleo lazain'ny olona fa sarotin toy izay rava fiainana. Da iny tompony ianao. Amen. Alleluia. Aza tia miaino ny zavatra rehetra. Ary ny tena mahagaga dia misy olona tia fantatra momba anao nefa tsy manampy anao akory. Misy tena tia magnadiady momba anao. Nareo zany nanino? Nareo zany zao fa miverina any amin'ny vatanao zany asa. Io mo raha ino ianao miverina amin'ny vatanao any? Tia nofantarina daholo. Si zany isan'ny zanakanareo. Na zany vita marina izy. Fa miteraka. Izy angasazy famina. Tia nofantarina hatramin'ny taonanao. Firy taona moa nareo raha tsy mahadiso. Diso anao anday diso. Da io dia fadio ny mitanisa ny projetnao aman'olona na be finoana salamina ahoana ianao. Aza mba tianao tantara projetnao aman'olona. Dia avy eo aza taitra ny zavatra sarotra. Raha misy zavatra sarotra manoloananao, aza taitra. Kalma fotsiny ianao. Fa ho hitanao ao ny asan'Andriamanitra aminao. Mosesy raha nanoloana amin'ny ranomasina mena tsy taitra. Fa nivavaka tamin'Andriamanitra ny atao hoe ino ny ataoko tompo fa manoloana mer rouge zany. Amen. Fa atsika raha manoloana ny mer rouge tsika tonga dia taitra. Koropaka tsika. Dia tsy hitatsika amin'izay ny raisina. Enao io vao iny fahafotsiny ianao taitra na matahitra dia very ny herinao. Tsy manana intsony ianao équilibre. Mahatonga anao mbola matanjaka iny dia satria mbola ao daholo conscience-nao jiaby sy ny force-nao rehetrarehetra. Fa amin'ny fotoana ianao matahitra dia misy zavatra miala ao anatinao. Engany mba tsy hatahitra ianao.
Haleluya. Amen. Anatin'izay zavatra zay ny atao hoe finoana na hoe mino dia midéclaré zay zavatra tianao hitranga miaraka amin'ny assurance. Midéclaré zavatra tianao hitranga miaraka amin'ny assurance. Déclarena, tenenina, volagna. Amen. Daga teneny inona le tianao hitranga, zay ny teneny, fa aza miteniteny foana. Ndraindraiky raha vao misy zavatra kely mandrotsy hoe maty ahy, zany ve ny tianao hitranga. Aza mba avela isokatra ivavanao io ankoatra ny zavatra tianao hitranga. Maino anazy ianao? Mba manometraka discipline salamizany. Raha vao misy zavatra tiany fitenena dia afodio izy. Raha vao zavatra hafa akatony izy. Akatona ny vava. Fa nandratsika rehefa te hitentsika dia efa reakatsika. Tsy raha itsika na isenina na isenina rehefa resahana fotsiny. Ivavanao io tsy natao misy teny foana izy io. Fa misy fotoana izy io mba natao haingina koa. Satria rehefa sarotra ny manasitrana ratra ary vava io mandratra io. Andratra io tosevitra. Na amin'ny fiainana mpivady ary misy mpivady raha mifandratra foa. Maratra ny vady noho ny amin'ny zavatra ataony. Satria izy zany le tsy mba mitsitsitsy izy zany madame Bazoka ny anarany Bazoka. Tsy maintsy manapoka foana isaky ny maraina. Dia jerevanao le raha misy tonga dia tena mivalaketsaka tanteraka mihitsy ary lasa anio mba olo-kafa tratran'ny madame Bazoka. Da iny tompo anenao. Zany hoe ny olona mino zany miteny. Ino le zavatra teneny? Dia zavatra tiany hitranga ny teneny. Jereo zany Israely rehefa niran'Andriamanitra ny rava ny mandan'i Jeriko. Fa niorakoraka sady miteny hoe antsika ny tanàna. Asa niorakoraka hoe antsika ho ny tanàna io. Efa andeaka ny mandan'i Jeriko zareo. Nasai niorakoraka sady nameriberina antsika ny tanàna e. Satria inona ny tavina akan'ilay tanàna. Aza manaiky hiteny ankoatran'izay zavatra tianao hitranga. Asa mba vitanao re zany. Reny le fitenitsika reny maty ahy. Reny zany tsy efa tsofiny averimbeninao tsony. Ianao nga teo faty. Neny efa kay manaberintsika reny. Maty ahy marina mafay. Sy ny sisa. Ao amin'ny 2 Korintianina 4:13. Dia mampianatra antsika ny soratra masina 2 Korintianina 4:13. Amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao. 2 Korintianina 4:13. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary satria manana izany fanahy finoana izany indrindra izahay. Manana inona hoy zareo? Manana izany fanahy finoana izany indrindra izahay. Araka ny voasoratra hoe nino aho ka dia miteny. Dia mino koa izahay ka miteny. Amen. Ny olona mino an'Andriamanitra dia misy finoana ao anatiny ao. Ary ny finoana Andriamanitra mahatonga n'Andriamanitra azo lazaina hoe mino. Raha anao zany te hanana an'ilay finoana Andriamanitra, mahatonga n'Andriamanitra mahatanteraka zavatra marobe dia izy samy teny. Mba imagineo nefa raha vao mijery an'ity zao tontolo zao teo n'Andriamanitra tany am-boalohany, ny tany ao dia tsisy endrika. Foana ary aizina ny tambonina. Fa tsy ireo naverimberin'Andriamanitra ohatray ariko tsy misy endrika mihitsy zato izy. Ariko foana zato izy eo izy. Ariko maizina tsy zany nataon'Andriamanitra. Ozy Andriamanitra hoe misy mazava. Zay tia mitranga aloha miteneny. Nefa tika tsisy zavatra resantsika fa tsy mivaditsika maditra. Pastera, mety efa leo anao amity zavatra teneny ty mbola maditra ny vaky. Verinao fa magnova anazy koa zany. Ny fitenenao anazy maditra koa verinao ampiova anazy lasa fahy ndraika. Non. Andany manomboka teneny zay ty mitranga. Ampiasao ny fononao manomboka androany. Manana vady endra. Ao antena rohako iny zany vadiko endra zany. Sady rohanao izy. Amen. Ataonao pivôny eo izy eo siapa. Pivôny eo izy.